Mpianatry ny université tany Toliara tapitra ny 27 izay feptoana nomen'izy ireo manoloana ny fitakina ka mitohy ny grevy raha toa ka nitady vaholana izy ireo araky ny fangatahana izay nataon'izy ireo hatrany dia ny bomba mandatrajanomaso sy ny mpitandro ny filaminana marobe no tonga nandrava an'izany grevy izay nataon'ireto mpianatra izany ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko Mpitandro androany ity araky n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny grevin'ny mpianatra tany Toliara no tena iompanan-tsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto fanadinana baccalauréat polisy tratra nivarotra lazahadina amina vidiny 9 ariary polisy pirenena tokony hanampy amin'ny fiarovana ny lazahadina indray no milaza fa mivarotra ny lazahadina amin'ny sarany 9 ariary lazahadina sokafana manaraka ny ora fanokafana azy izay amin'ny fitora sasany amin'ny fanombohan'ny fanadiadina no alainy sary ary aparitany haingana ao an-tambazotra tsirasira Facebook amin'izay mba hilazany hoe nahita lazahadina mialoha izy ahafahany misoloky amin'ny lazahadina manaraka izay marina fa mbola tsy mivoaka ary raha tsy amin'ny ora voatondro hamoahana an'izany efa tratra mofy ity pisoloky ity ary efa natao famitorana izy taorian'izay fahatratrarana azy izay tena mampalahelo ny zava-misy izao zany ilay hoe vadiny sefo nangalatra gisa ianao tokony hampianatra ny lalàna indray ianao no mandika ny lalàna hoaiza ity nosy ity raha toa ka izao foana no mitohy ary modely ratsy izao satria manaprofo ny endrika kolokolo isan-karazany izay tsy voafehy ny trangan-javatra tahaka nytony tsenany asabotsy Antsirabe indray kila ny afo ny tsenany asabotsy tamin'ity herinandro ity ny rehetra ny tsenany asabotsy ny Antsirabe tokony ho tamin'ny 9:09 tamin'ny harivany ny afako maliny raha nifantatra dia tao amin'ny mpivarotra voankazo iray andrefa ny mpivarotra hena ao amin'ny tsena ity no ny andohan'ny afo tonga namon'ny afo ireo fiaram-pamonjy voina avy amin'ny komina Ambonivohitra Antsirabe sy ny faritry Vakinankaratra saingy sarotra ny nifehin'ny afo mbola tsy fantatra mazava izay antony nahatonga ny fahamaizana eny amin'ny lalana avaratsena ireo mpivarotra no mivarotra ary efa samy namaritra ny toerana ivarotany ny olona tamin'ny taorian'izay fahamaizana tsena ny asabotsy tany Antsirabe izay RN4 fiara fitateram-bahoaka iray no tradoza teo Mahatsinjo tamin'iny androny omaly alina iny fiara fitateram-bahoaka niangaviana Mahajanga iazona Antananarivo no nialalalana ka nivadika teo Mahatsinjo nisy naratra ary efa nientina any amin'ny hôpitaly Andriba tsy nisy kosa niainana foy tao anatin'ity loza mifamoivoizana itony tanambao Verery indray Toamasina zazavavy kely 12 taona naolan'ny mpivarotra rongony mifoka rongony ny rain'io zazavavy kely 12 taona io ity farany no nirahana ny vidiny zava-mahadomelina ho fohany nakatony ilay lehilahy mpivarotra izany tao an-trano rehefa azo n'ity zazavavy ilay fonosina rongony ka nanamparany filandratsiny tao ity tsy manantsiny ity nitomany sy nitaraina tamin'ireo rainy izy rehefa tonga teny an-trano nilaza ilay rainy fa hiresaka amin'ny ilainan'olana saingy nifandamindamina tany izy roa lahy ilay ankizivavy ny hanarary no sady nanomboka nisy fofona nefa tsy norarahiny ilay dadany tratra ihany izy ireo taorian'ny fanadihadiana rehetra natao ny mpitandro Filaminana efa nahiditra ponjavonjo maika ao ambalatavoangy izy roa lahy reto na ilay lain'le zaza zany na ilainan'olana dia samy nahiditra amponja avokoa fanadinana baccalauréat indray mpiadina misa 9 no natratrarana hosoka ny alohan'ny fiatrehana ny lazahadina matematika ny maraina ny nomaly iny ary iray hafa nahitana finday teo ivelany vavahady no natratrarana ireo hosoka ireo adiny ray nilohan'ny fanadinana izany rehetra izany no tratra navela hiatrika fanadinana ihany ireo mpiadina ireo nambaran'ny lehibe ny distrika Betroka nandritra ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety tamin'ny nomaly maraina iny fa atao isan'andro maraina sy hariva ny fisavana hatramin'ny zoma ho avy izao mba hialana amin'izay hosoka sy ny halatahaka ao anatin'ny fanadinana baccalauréat izay andao amin'izay ho resantsika ity trangan-javatra
izay andao am'izay ho resantsika ny mahakasiky ny grevy ny mpianatra ny université ny Toliara tapitra ny 2 ora izay fepotony nanomen'izy ireo manoloana ny fitakina ka mitohy ny grevy miroso amin'ny fitokonana indray ireo mpianatra amin'ny université ny Toliara raikitra ny fanapohana mampamantatra Dranomaso ao maninday tamin'iny andro ny afako maliny raha tsy hivina takin'izy ireo ny hamahana ny olany vatsim-pianarana maro amin'izy ireo no mbola tsy naharay izany miaraka amin'ny fampitaovana eo koa ny hanamboarana ny R+1 izay dibo-drano sy tsy misy jiro ny fametrahana ny franchise universitaire ary ny fanampina efitrano fianarana ho an'ny mpianatra tsy nivaly tao anatin'ny fepotona nomen'izy ireo io anefa ireo fangatahana ireo ka izay no nampitohy ny grevy izay nataon'ireto mpianatra ny université ny Toliara ireto midika izany fa tena tsy faly amin'ny toe-java-misy ireo mpianatra ny université ny Toliara amin'izao fotoana izao ary tsy anaiky lembenana izy ireo raha toa ka tsy mivahy izany fangatahan'izy ireo zany ny eo amin'izay maharary azy ireo zay satria ndeha hianatra noho ny alan'izy ireo ray aman-dreny ary io vatsim-pianarana io raha teo dia isany manampy azy ireo be amin'ny fiainan'izy ireo andavanandro indrindra fa ireo mpianatra izay manana ray aman-dreny sahirana any ambanivohitra any dia io vatsim-pianarana io ihany hany mba hiveloman'izy ireo any an-tsekoly any amin'ny université ihany izay ka andrasantsika eto ary ny fandraisana andraikitra ataon'ireo mpitondra fanjakana manoloana anyity fangatahan'ireto mpianatra université any Toliara ity fa hatreto aloha dia ny fifandonana no tena zavatra hita misy ao amin'ny université ny Toliara ao izany hoe fifandonana misy eo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro Filaminana any an-toeranany amin'izao ankehitriny izao manoloana izany rehetra izany dia mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay manao hoe ho avela ho toy izao foana ve ny fianaran'ireo ankizy izay mianatra amin'ny université ireo izay grève lavo foana voavovaly ny fangatahan'izy ireo amin'ny maharary azy ireo zay noho ny fitakina ny vatsim-pianarana sy ny maro hafa izay hitan'izy ireo fa maharary azy ireo arianan'izy ireo eny anivon'ny université izay sao de tokony efa hanova stratégique ara mba ahafahana miady amin'izay olana izay sedrain'ireo mpianatra efa matetika hita ary tsy any Toliara irery moa misy an'izany fa hita manerana ny nosy izay resaka fitakin'ny mpianatra foana no mahatonga ny fikorotanana sy ny grève lava etsiro izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa eto isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa